Efa resaka fanatanjahantena ihany sika dia hanomboka amin'ny sabotsy avy zao eny amin'ny kianjan'ny 67 hectara kianjan'ny havana ny andro voalohany amin'ny lalao baolina kitra RTL Jeune Talent ny orinasa RTL Madagascar mazava ho azy no ikarakara izy ity izay hiarahany miasa amin'ny club Génération Football. Ekipa 2-telopolo no voafidy andray anjara amin'ny faninanana baolina kitra RTL Jeune Talent izay karakarain'ny RTL tamin'ireo 5-10 ny soratra anarana. Natokana ho an'ny latsaky ny 17 taona ity faninanana ity entitra ny mpikarakara nandritra ny fivoriana ara-teknika izay nitanterahana omaly alarobia tolakandro tetsy amin'ny foiben'ny RTL Andraharo. Nampahafantatra ny fepetra tsy maintsy arahan'ny mpandray anjara teto ny mpikarakara. Isan'ny tena nomafisin'ny mpikarakara ny resaka halataona izay ekipa tratra mangalataona dia tsy misy indrafo fa avy hatrany dia mihintsana avy hatrany ary tsy manohy ny faninanana intsony. Eo ihany koa ny fanajana ny fotoana ilalaovana. Toy ny mahazatra isan-taona dia misy hatrany ny fitiliana ireo mpilalao sangany sy mahay mba andrafetana ekipa tokana matanjaka izay solitenan'ny RTL any amin'ny faninanana afrikanina. Nozaraina vondrona valo izay ahitana ekipa trefatra avy ny dingan'ny fanitsanana amin'ny 15 volana septambra izao no fotoana anatanterahana ny lalao famaranana etsy amin'ny kianjan'ny havana 67 hectara. 10 minitra indroa miditra ny dingan'ny fanitsanana amin'ity baolina kitra Jeune Talent RTL ity. Isan'ny nampiavaka ity andihan'ny 15 ity ihany koa ny fiakaran'ny vehivavy kianja izay tafiditra ao anatin'ny faninanana. Toy izao ary ireo miray vondrona. Ao amin'ny vondrona A no misy ny Star Akadimanga, ny Tanoran'ny Kristy, ny FC Maso, ny FC Ambotso. Ao amin'ny vondrona B no misy ny FC La Cigone Plus, ny AS Jivanina, ny Ensemble FC, ny Kids King FC. Ao amin'ny vondrona C misy ny FC Zandrikely, ny AS Evry, Racing Club de Tana ary ny CFSL Analamanga. Ao amin'ny vondrona D no misy ny IFA Ambomanambola, ny Varatraza FC, ny AS Monaco, ny Texas Ambomanandray. Ao amin'ny vondrona E no misy ny Pozina ny FC, ny 2e FC, ny RFB Zamia ary ny RC Éveil. Ao amin'ny vondrona F no misy ny FC GSS sy ny Expert FC, ny Ascom ary ny AS Atletico. Ao amin'ny vondrona G no misy ny GS Morarano, Pirana Ambotso, ny FC Akamaso ary ny Kafampeflo. Ary ao amin'ny vondrona H no misy ny Ravinala, FIFA, Aztec Tigre Noir ary ny ASFAI. Dia izay ihany koa no anakatonantsika indray ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity isaorana ianao nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ary mbola mitoy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma indray ary.